Anio talata faharoapolo ny volana desambra taona roa amby roapolo amby roa arivo, andro fahatelo amin'ny herinandro sambatra. Izay mbola hibatsinantsika ny loha manao hoe any tompo ny fanjakana. Ny sampana mpanazavasity hitarika atsika amin'izany. Ho anareo rehetra malalan'Andriamanitra sady voanjo no masina. Ho aminareo ny fahasoavana sy fiainana amin'ilay Andriamanitra Jesosy Kristy. Amen. Idera sy sofon'Andriamanitra isika famakina ny salamo. Raha tsy mamaky ny salamo fa valo amby sivifolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Amin'izany dia manao mihira ao amin'ny firana FFPM laharana fa valo amby enimpolo ny andininy voalohany sy faharoa. Eo amin'ny sakanana ary dia raha mamaky ny salamo fa valo amby sivifolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina, izay manao hoe amin'ny anarana mira manavao jiro. Andriamanitra ianao, Andriamanitra lehibe ary lehibe ambony Andriamanitra. Midera sy mankalaza ny manome voninahitra anao sy fiavanao sy ny fanontranao amin'ny zanao. Any mivory eto miarapaka sy manampy mandeha ny omby noho ny fahasoavanay ny ilay teny tonga no
ety ambony tany anafony ainy manoloana izany menatra baribary tsy manatanana tsy mananaraka azy nandeharaka zay ary tsy mba izany andriamanitro dia ety namboka manoloana ny vonay naminao misy fanandria mangataka ny famela izay mangataka anao anatrianay amasiny zahay amasiny tonareka zay famezavolonahitra avy aminao ny fanahinao masina anie hitondra fahateram-baovao indray ho anay, hitondra fiavozana indray ho anay, atonga anay hitombo hatrany amin'ny finoananao Jesosy Kristy, androsoanay amin'ny asa tsara mandrakariva ka hanefy anay anana toe-panay ary izany tompony vavaka sandratray aminao, ataonay zany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay mpanalalana sy mpisolo vavanay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Dia tonga sahady amin'ny fotoana makina ny soratra masina isika. Dia mialohan'izany dia iarahantsika manao ny hira ao amin'ny firana FFPM laharana fa 770 ka ny andininy voalohany ihany. Ny hira fa 770 ny andininy voalohany. Ny teny soratra masinatsika izany dia hitantsika ao amin'ny Zakaria toko faha 7:10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Zakaria toko faha 7:10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Rehefa samy nahita azy isika dia izao maika azy ny anaran'i Jesosy. Minaran Jesosy, indro isy andron'i Jehovah ho avy, ka ho babo aminao, ho zaraina ao ampovoanao, ary angoniko ny jentilisa rehetra amelan'i Jerusalema. Ary angoniko ny jentilisa rehetra amelan'i Jerusalema, dia ho afaka ny tanàna, ka horobaina ny trano, ary ho safiana ny vehivavy, ary ny atsasaky ny tanàna dia ho lasako babo, fa ny vahoaka sisa tsy dia ho fongorina avokoa amin'ny tanàna. Dia hivoaka Jehovah, ka hiady amin'ireny jentilisa ireny, tahaka ny fameliny amin'ny andro fiadiana. Ary amin'izany andro izany, ny tonga ny joro tendrombohitra Oliva izay eo atsinanana tandrifon'i Jerusalema, ary ny tendrombohitra Oliva hitresaka eo afovoan'ny atsinanana sy hiakandrefana, ka hisy lohasa lehibe, ary ny atsasaky ny tendrombohitra hifindra hianavaratra,
Fa ny atsasany kosa ianatsimo dia andositra ho any amin'ny lohasaha tendrombohitro. Andositra any amin'ny lohasaha tendrombohitro ianareo fa hipakatra ny azelany lohasaha tendrombohitro. Eny, andositra ianareo tahaka ny nandosiranareo ny horohorontany tamin'ny andron'ny Ozia, mpanjakan'ny Joda, ary ho avy Jehovah Andriamanitro mba ny masina rehetra momba azy. Ary amin'izany andro izany dia tsy hisy mazava, ary ireo mamirapiratra tsy hiseho intsony, fa hisy andro iray izay fantatry Jehovah, tsy andro na alina, nefa raha hariva ny andro dia hisy mazava. Ary amin'izany andro izany dia hisy rano velona hivoaka avy any Jerosalema, ka ny atsasany akany amin'ny ranomasina atsinanana, ary ny atsasany akany amin'ny ranomasina andrefana, na amin'ny fahavaratra na amin'ny ririnina dia samy isin'izany. Ary Jehovah ho mpanjaka ny tany rehetra. Amin'izany andro izany dia iray no Jehovah, sady iray no anarany. Mbola tohizana ny famakiana an'ity soratra masina. Izany dia hita ao amin'ny Timoty voalohany. Timoty voalohany toko 4:1-12 ka hatramin'ny 4:12. Timoty voalohany toko 4:1-12 ka hatramin'ny 4:12. Rehefa hita dia vakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ianao kosa lelan'Andriamanitra dia mansira ireny zavatra ireny ka miezà mitady fahamarinana, toe-panahy an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy, ny adiana tsara finoana, azony ny fiainana mandrakizay, fa ho amin'izany koa ny antsonanao sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo mason'ny vavolombelona maro. Izao dia manatra anao eo anatrehan'Andriamanitra izay mamelona ny zavatra rehetra, ary eo anatrehan'i Kristy Jesoa izay nanao ilay fanekena tsara teo anatrehan'i Ponty Pilato, mba ho tahirizinao tsy hanatsiny amam-pondro hatramin'ny fisehoan'i Jesoa Kristy Tompontsika ireo didy ireo. Fa izy no aneo izany amin'ny fotoan'androny, dia ilay any tompo-pahefana sy loharanon'ny fahasambarana, mpanjakan'ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Izy ihany no manana ny tsy fahafatesana, mitoetra eo amin'ny mazava tsy azo atonina, izay tsy hitan'ny olona sady tsy hainy jerena. Ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Ho faranantsika ny famakiana ny tenin'ny soratra masina. Mateo toko 4:20, ny 5:20 ka hatramin'ny 1:30. Mateo toko 4:20, ny 5:20 ka hatramin'ny 1:30. Rehefa hitantsika izany dia ho vakiana eo am-pitsanganana. Amin'ny anaran'ny Tompo, fa izay toeran'ny faty dia ihany no iangonan'ny voromahery. Ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia ho amaizinina, ary ny volana tsy hazava, ny kintana hiraraka avy any an-danitra, ary ny herin'ny hozongozonina. Ary amin'izany andro izany dia hiseho amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona, ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary ahitan'ny zanak'olona vamin-kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahon-lanitra izy. Ary amin'ny ampanenoana mafy ny trompetra dia aniraka ny anjeliny izy, ary angoniny ny olom-boafidy avy amin'ny vazantany 4 hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao fahamarinana. Amen. Mbola iaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra tomponay ô, mbola misaotra anao izay fa mbola nomenao an'izany teny izany. Raha mpianatra ny teny soratra masinao ohatra ny mpitandrina anay dia angatanay mba fanay masinao irery ihany ny anjaka ao aminazy, ary izay mba hifantoka amin'ny fampianarana izay ho ataony zavavaka izany Tompo dia ataonay amin'ny anaranao irery ihany. Misaotra iray eo. Amen.
afaka mipetraka ny fiangonana. Ho aminareo ny ariavana ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy mpanjaka mandrakizay. Amen. Ny Timoty voalohany toko 9 ny andininy 1:10 hatramin'ny 2:10 no andraisantsika ny afatra amin'ity anio ety. Ten'Andriamanitra izay maneho ny amin'ny afatra farany nataon'ny Paoly apôstôly ho an'ny Timoty ilay zanany aram-panahy manoloana an'ireo fampianaran-diso maro samihafa izay ny famaofao dia nanafatra izy. Fa ten'Andriamanitra ihany koa izay miatefa amintsika, mitaonantsika mba hiomana ny amin'ny fiavian'ilay mpanjaka mandrakizay. Fa rehefa mandinika tsara mantsy isika ny amin'ireo perikôpa anankitelo izay novakitsika teo dia mahatsikaritra fa samy maneho ny andron'ny tompo avokoa, na ny ao amin'ny faminaniana izay nataon'ny Zakaria mpaminany na izay voalaza ao amin'ny filazantsara araka ny Matio izay novakiana teo dia samy maneho sy manambara avokoa ny amin'izany andron'ny tompo izany na ny fiavian'ny tompo. Ary dia ariary ao amin'ny fitantarana ao anatin'ireo fa iseho hitan'ny olona rehetra ilay mpanjaka mandrakizay. Ary ny fisehoany dia ho amikery sy ny voninahitra lehibe. Ary ny zavatra izay iseho araka ny fanambarany teo dia hoe isy fahoriana be. Ho foana ny fahazavana, raha izany hoentina amezana azy, isy horohorontany, isy ady ka horingana ireo fahavalon'Andriamanitra. Ary iseho eny amin'ny lanitra ny famantarana ilay mpanjaka mandrakizay. Izany rehetrarehetra izany no iseho amin'ny andron'ny tompo na hoe amin'ny fiavian'ny tompo. Ary rehefa izany dia angonina kosa izay olom-boafidy. Izany no azo amehezana n'ilay fisehoan'ilay fiavian'ny tompo. Ka manoloana izany fiavian'ny tompo na ny andron'ny tompo izany dia toa manafatra sady Paoly apôstôly eto amin'ity Timoty voalohany toko 9 andininy 2:10 hatramin'ny 2:11 ity. Andery andrasantsika aloha hevitra izao tenin'Andriamanitra izao manao hoe ny fanomanana ny fiavian'ilay mpanjaka mandrakizay. Ny fanomanana ny fiavian'ilay mpanjaka mandrakizay. Ahoana moa izany fanomanana ny fiavian'ilay mpanjaka mandrakizay izany? Voalohany indrindra eo amin'ny andininy 2:11 dia mila mijoro ho lehilahin'Andriamanitra. Ny olona izay miomana ho amin'ny fiavian'ilay mpanjaka mandrakizay izany, ny olona izay miomana ho amin'ny andron'ny tompo izany dia mijoro ho lehilahin'Andriamanitra. Mazava tsara ny afatry Paoly amin'ny Timoty eto hoe fa ianao kosa ry lehilahin'Andriamanitra, ambarany tsara fa i Timoty ilay zanany ara-panahy no teneny eto hoe lehilahin'Andriamanitra. Fa inona moa ilay hoe lehilahin'Andriamanitra izay tiany ambara ao anatin'io? Ny hoe lehilahin'Andriamanitra izay tiany ambara dia hoe olona voantson'Andriamanitra ary nametrahan'Andriamanitra fitokisana mba hanefa asa, hanefa iraka. Izany zany ilay lehilahin'Andriamanitra izay ambaran'ny Paoly eto. Fa le hoe lehilahin'Andriamanitra ihany koa dia olona azon'Andriamanitra hiateherana amin'ny fotoana rehetra. Aika izany tsy Andriamanitra fotsiny ihany no hiateherantsika, fa Andriamanitra koa izany dia tena mahatoky antsika, tena miatehitra amintsika. Ka ilay hoe lehilahin'Andriamanitra dia olona azon'Andriamanitra hiateherana, azon'Andriamanitra hitokisana. Izany zany ilay lehilahin'Andriamanitra izay ambara eo ihany koa. Fa olona vonona handresy ny sarotra rehetra ihany koa, ilay atao hoe lehilahin'Andriamanitra izay ambara eo. Ka izany rehetra izany nikendren'ny Paoly apôstôly mba hoe ho efan'ny Timoty ilay zanany ara-panahy manoloana ny zavatra mifamaofao dia tiany mba hahefa. Izany zany nikendreny mba ho efan'ity Timoty ity. Fa isika koa nefa dia tena kendreny tenin'Andriamanitra mba hahefa n'izany rehetra izany. Satria isika rehetra koa dia tena lehilahin'Andriamanitra, vehivavin'Andriamanitra, raha izay no ilazana azy. Satria isika dia olom-boantson'Andriamanitra, ary tsy olom-boantso fe olom-boantso fotsiny ihany, fa olona izay tia ny ara-manjaka aminy ao amin'ilay fanjakana mandrakizay.
olona tiany hiara-hanjaka aminy ao amin'ilay fanjakana mandrakizay, ary olona tiany ho angoniny rehefa tonga ny fotoan'andro hiaviany eny amin'ny rahony lanitra. Koa na iza isika ry havana dia mila mahatsiaro fa ametrahan'Andriamanitra fitokisana isika, ametrahan'Andriamanitra adidy ho tanterahina isika, satria isika ilay lehilahy n'Andriamanitra, vehivavy n'Andriamanitra ary atokisany, dia ametrahany izany adidy izany isika. Ka ao anatin'izany adidy izany ny fitoriana ny filazany tsara. Miresaka isika hoe manomana ny amin'ny fiavian'ilay mpanjaka mandrakizay, ka inona no atao anatin'izany? Amin'izany mahalehilahy n'Andriamanitra atsika izany dia ametrahan'Andriamanitra adidy isika. Move efa tsika ilay adidy nakinon'Andriamanitra amintsika. Aoka isika ho vonina ho irahin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Fa izany lehilahy n'Andriamanitra sy vehivavy n'Andriamanitra izany dia vonina mandrakariva. Ary dia anjaran'ny sampatia moa izany amin'ity anio ity dia mampatsiahy an'ilay teny zareo rehefa antsoin'izy hoe mpanazava. Dia ahoana ozy izy? Vonina, tily, dia miteny izy hoe vonina. Fa isika rehetra ry havana, ilay lehilahy n'Andriamanitra dia ho vonina amin'ny asa rehetra izay antson'Andriamanitra antsika. Aoka zany mba handeha hialantsika ny fialantsiny lava, ny fangatan'andro lava, ny fialangalanana mandrakariva rehefa mba hampiandreketina ny asan'Andriamanitra isika. Andeha ho aseho amin'ny toetra sy ny asa ary ny fiainana mihitsy ny voninahitr'Andriamanitra izay ampitondrainy atsika. Andeha ho atao miavaka tsara, fa mino azy isika, ary aoka tsy ho mora mitsoaka fa hiatrika mandrakariva izay mety ho zavatsarotra iseho eo amin'ny fiainantsika eo. Ary aoka ho hitantaratra eo amin'ny fiainantsika ry havana fa tena tafaombonaina amin'i Jesosy Kristy ilay mpanjaka mandrakizay isika, ka ho fiainantsika ny fahamarinana araka ny ambarana eo amin'ny andininy voalohany tapan'ny faharoa ihany, dia ho iainantsika ny fahamarinana, ny toe-panaraka an'Andriamanitra, ny finoana, ny fitiavana, ny faharetana, ny fahalemem-panahy. Izany toetra tsara rehetra izany no tokony ho hita taratra eo amin'ny olon'Andriamanitra, eo amin'ny lehilahy n'Andriamanitra, eo amin'ny vehivavy n'Andriamanitra izay miomana ny amin'ny fiavian'ilay mpanjaka mandrakizay izay tsy maintsy ho avy. Fa Andriamanitra no mahafantatra izany ora sy fotoana izany. Ka ireo toetra ireo izay nambarany Paoly apôstôly tamin'ny Timoty no ambarany amintsika rehetra ihany koa izay miomana ny amin'izany fiavian'ny tompo izany. Fa rehefa maharitra tsara ao anatin'izany isika ry havana, dia ho isan'ireo olom-boa fidy angonon'ilay mpanjaka mandrakizay amin'ny fotoana izay hiaviany, araka ny voasoratra ao amin'ny Mateo 4:1-7 manao hoe: ary amin'ny ampanenona mafy ny tropetra dia niraka ny anjeliny izy, ary anangon'ireo olom-boa fidiny avy amin'ny vaza tany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Mba ho zaho sy anao ilay isan'ilay nangonina, satria ho lehilahy mahery, ho vehivavy mahery, lehilahy mahery, olon'Andriamanitra nijoro amin'izany sitrapon'Andriamanitra izany, satria nijoro araka izany fanambaran'Andriamanitra izany. Fa faharoa ry havana dia izao: ny fiomanana ny amin'izany fitsenana ilay mpanjaka mandrakizay izany ao anatin'izany dia mila mivonina ho mpandresy isika. Amin'ny fiomanana ny fitsenana, ny amin'ny fiomanana ny amin'izany andro ny tompo izany dia mila mivonina ho mpandresy isika. 12:20-19 no manambara izany. Fa lay teny eo amin'ny fiatombohan'ny 12:20 no andeha iarahantsika mamaky. Le teny any 12:20 ka ny fiatombohan'izany ihany andeha iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny tompo, manao hoe: miadiny ady tsara ny finoana. Zay ihany ilay izy. Ny tena kristianina marina zany, ny olona izay mivonina ho mpandresy, ny olona izay miandry ny fiavian'ilay mpanjaka mandrakizay zany dia olona miady ny ady tsara ny finoana. Ary tsy hoe miady fotsiny ihany, fa maninona ihany koa vonina ny ho mpandresy. Misy mantsy ny miady fa efa ao an-tsainy avy hatrany hoe
ho resy aho. Mety efa eo an-tsaina avy hatrany hoe hialan-daharana, fa ny tena kristianina izay vonona miandry ny fiaviany zany mpanjaka mandrakizay zany dia miady fa vonona ny andresy. Ny ao an-tsainy dia hoe ny vonona ny andresy izy. Maharitra ao anaty izany ady izany ary mikendry ny andresy mandrakariva. Eto Paoly apôstôly raha miresaka ny atao hoe ady dia azontsika hitarafana n'izany ady resahana izany ireny fifaninanana ara-panatanjahantena ireny. Ao anatin'ireny fifaninanana ara-panatanjahantena ireny, raha mikendry ny handresy dia inona ny zava-misy voalohany indrindra aloha? Tsy maintsy ho pakatoa ny fitsipika. Zay aloha voalohany indrindra. Fa manaraka izany dia tsy maintsy ho tsara fanazarantena ihany koa izy mba tonga azo ho mpandresy. Fa indrindra ihany koa manana fiafiana sy fiaretana ihany koa izy ao anatin'izany. Fa azontsika raisina ihany koa, azo tarafina ny amin'ny fiainan'ny miaramila rehefa andeha hiady. Ny miaramila rehefa andeha hiady dia ny ao an-tsainy dia hoe handresy aho, ho mpandresy aho, hivoaka velona, zany ny ao an-tsainy ao. Zany hoe misy heritsaina ao, misy inona ihany koa, misy finiavana ao anatiny ao. Fa ao anatiny zany ihany koa dia mila fankatoavana. Ary dia fantatsika tsara fa tena pakatoa tsy misy fepetrany lehibeany zany atao hoe miaramila zany. Fantatsika tsara zany. Ary dia manatanteraka tsy misy fepetrany baiko izay omena azy. Ka eo anatrehan'izany indrindra ny olona izay vonona ny handresy zany dia mila mankatoa ny tenin'Andriamanitra izy. Mila mankatoa tsy misy fepetrany teniny Jesosy Kristy ilay mpanjakany izy. Satria miainga avy amin'izany Jesosy Kristy mpanjaka izany avokoa ny baiko rehetra hoentina manatanteraka izany ady izany. Fa ny ady izay lazain'ny Paoly apôstôly eto ihany koa dia ireo ady amin'ny Satana izay misakana ny filazantsara sy ny fiangonana, ady amin'ny fahavalo rehetra izay mitady hamilivily ny drafitr'Andriamanitra momba ny famonjena. Zany ady zany lay atrehany eto. Fa araka nambarantsika teo dia afatra nomeny Paoly apôstôly ho an'ny Timoty ity, satria tamin'ny fotoana izay nitorian'i Paoly ny filazantsara dia tena maro be ny fampianaran-diso izay niely tamin'ny fiangonana. Ary ny fampianaran-diso ireny dia nanohitra ny fampianarana izay tsy misy kilema efa mba naparitaka Paoly apôstôly tamin'ny fiangonana. Reny fampianaran-diso ireny zany dia nikendry hamono ilay finoana, nikendry hanafoana ilay finoana. Ka ao anatin'izany indrindra no hiadiana mba hahatonga n'ilay finoana hitoetra mandrakariva, hahatonga n'ilay finoana Jesosy Kristy mba hiorina mandrakariva ao anatin'ny tsirairay avy. Ka arak'izany ny ady tsara izay ambara eto dia ady amin'ireo fampianaran-diso izay niely ka nanimba ny finoana marina izay nateraky ny filazantsara. Ny hoe miady tsara ny finoana arak'izany dia tsy inona fa fikelezanaina tsy hahafaty ilay finoana ao anaty ao. Mba tsy ho faty ilay finoana ao anatintsika ao. Fa isika ihany koa eto dia aprisia ny tenin'Andriamanitra mba hiady tsara, mba ho vonina ho mpandresy ao anatin'izany rehetra izany. Fa rehefa maty ho finoantsika io, maty izay mety ho endriky ny fampianaran-diso, ary eto amin'ny fiainantsika, eto anivon'ny tontolo izay misy antsika, dia tena miely sy miparitaka izany fampianaran-diso izany. Toa heverina ho marina, toa ny marimarina ivelany ihany. Kanefa rehefa fotorina dia tena fampianaran-diso mamily ny finoana. Ka ny ady atao anatin'izany zany dia mba hahatonga ilay finoana ao anatintsika ao tsy ho faty. Inona mahatonga antsika ilaza an'izany hoe miomana isika ho avy ilay mpanjaka mandrakizay dia mila mpandresy isika tsy manaiky ho faty ny finoantsika, tsy avelantsika ho faty ny finoantsika, fa ilay finoana Jesosy Kristy ao anatintsika ao mantsy no toy ny fitombo-kase amantarana fa ity tokoa dia isan'ilay afaka miditra ao amin'ilay fanjakana mandrakizay ho tarian'ilay mpanjaka mandrakizay dia Jesosy Kristy tompontsika izany. Ko aoka isika ry hava na hery ho mpandresy, tsy hitsoaka fa hiatrika ny ady, ary tsy hiady rery isika fa miaraka amintsika Jesosy Kristy ao anatin'izany ady izany. Ko andeha ary ho tanterahintsika ny tenin'Andriamanitra, ho ankatoavintsika ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izany. Fa mazava tsara ihany koa ry havana ny anambarany Zakaria mpaminany fa izy tokoa mantsy ny ady amin'izany fiavian'ny tompo izany. Ary rehefa mamaky tsara ilay teny faminaniana teo isika dia ambarany mazava tsara fa hoe ho angonina
ny firenena rehetra iady any Jerosalema, iady amin'ny Jerosalema. Ka amin'ny voalohany dia inona ny zava-misy? Ho resy ary dia ho potika mihitsy Jerosalema ao anatin'izany. Ho babo ny tanàna ozy izy, ho baboana ny trano, ho voaolana ny vehivavy ao, ho lasako babo ny atsasaky ny mponinao. Zany ilay zavatra iseho. Zany hoe misy ady ao, misy zavatra hampangorohoro ny fisainanao, misy zavatra mety hahafaty ny finoanao. Kanefa ny zavatra izay mahafaly dia izao, ao aoriany zany rehetra izany dia Jehovah mihitsy no hiady mba hamonjena ireo sisa tavela. Ka ilay teny hoe sisa tavela ihany koa dia mampisaintsaina sy mampieritreritra antsika. Fa raha miteny hoe sisa isika dia azo heverina hoe kely zany sisa eo, fa ilay betsaka zany dia tsy andova ilay fanjakana. Ka ao anatin'io sisa io ve izao sy anao, sa ho isan'ilay hiaran'ilay faratsiana maro samihafa amin'ny fahatongavan'ilay mpanjaka mandrakizay, sa izao sy anao ilay sisa mba hisitraka izany fanjakana hiara-manjaka amin'ilay mpanjaka mandrakizay izany. Fa ny zavatra mahafaly dia izao, ireo sisa ireo no vonjena, iseho amin'ny heriny sy ny voninainy ilay mpanjaka mandrakizay handresy sy handravarava ny fahavalony, koa dia hiara mandresy amin'ny ireo izay nivonina ho amin'izany fandresena izany. Tsy ho an'ny olona izay tsy nivonina ho mpandresy zany ilay fanjakana mandrakizay, fa natokana ho an'ny olona izay efa nivonina handresy, ho an'ny olona izay nanana heritsaina ka niady tsy nialan-daharany fa niady hatramin'ny farany, nanana fahavononana ho mpandresy ao anatin'izany. Izao sy anao koa dia tao amin'ny tenin'Andriamanitra mba tena hanana an'izany heritsaina izany, hanana an'izany finiavana handresy izany, mba ho isan'ireo sisa ho vonjena hiaraka hanjaka amin'ilay mpanjaka mandrakizay amin'ny fiaviany izany isika rehetra. Fiaindriavana dia izao, tsy maintsy ho avy ny andron'ny Tompo dia ny fiavian'ilay mpanjaka mandrakizay. Ho rava sy ho foana izao rehetra izao, ary zany faharavana sy fahafoanana izany dia orooro ho an'izay fahavalon'Andriamanitra, tebiteby ho an'izay tsy mba nankatoa an'Andriamanitra, fahoriana ho an'izay tsy nino an'Andriamanitra, fa androm-pivoninahitra kosa ho an'ireo izay nanaiky sy natoky an'ny Tompo ho mpamonjy azy. Andro fifaliana be kosa ho an'ireo izay nanaiky azy ho mpanjaka mandrakizay, ho an'ireo izay nandray azy ka nitoky tamin'izany mpanjaka mandrakizay izany, dia ho fifaliana, satria hitoetra sy hanjaka hiaraka amin'ilay mpanjaka mandrakizay ireo izay nino azy dia Jesosy Kristy. Ireo izay nino azy, ireo izay nankatoa azy, ireo izay efa niomana ao amin'izany fiaviana izany ka nijoro ho lehilahin'Andriamanitra sy ho vehivavin'Andriamanitra sy ny vonina ho mpandresy eo anatrehany. Man'Andriamanitra ny voninahitra ho aminareo ny fiadanana. Amen. Dia mbola hiara iombona amin'ny vavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay io, misaotra anao izahay fa tena tia dia tianay tokoa ianao. Tena tianay ianao ka miteny sy mampianatra anay mandrakariva mba hampafantatra anay ny tena sitraponao izay tianao tanterahanay sy ho hajainay ary hiainanay. Misaotra anao izahay noho ny amin'ny mpanomponao izay nirahanao hitondra ny hafatra ho anay anio. Nampianarinao anay anio fa ho avy ny andron'ny Tompo, ho avy eny amin'ny rahonlanitra Jesosy Kristy, ka tokony hiomana ny amin'ny fiavian'ilay mpanjaka mandrakizay izahay. Hiomana amin'ilay fiavian'ny mpanjaka mandrakizay izay ary ka tokony hijoro ho lehilahin'Andriamanitra sy ho vehivavin'Andriamanitra. Lehilahin'Andriamanitra izay voaantso, izay voafidy, ametrahan'Andriamanitra ny fitokisana, amita ny hiraka izay napetrany ho antsika.
tokony ho vonina andresy ny sarotra izahay indrindra fa amin'ny hiraka zay napetraky ny Kristy ho taterahantsika fanohizana ny asan'Andriamanitra teto ambonin'ny tany. Nampianarinao anay koa anio fa tokony ho vonina ho mpandresy mandrakariva izahay ka tokony hiady tsara ny finoana tahaka ny mpanao fanatanjahantena zay miomana mandrakariva hiady amin'ny fahavalo amin'ny mpifanandrina aminy ka tokony hiafy, tokony hanana faharetana ary tokony hanana heritsaina mba hanatanteraka ny baikon'ny Kristy, dia miankatoa ny baikon'ny Kristy mba entina manatanteraka ny asa, ny adidy izay napetraka Andriamanitra amintsika. Indrisy nefa Tompo fa mpanisy izahay ka tsy mba natandrina izany, koa dia mifona aminao ankehitriny izahay, mamindrafo aminay noho ny rahany Jesosy Kristy. Mifona aminao izahay satria tsy mba natanteraka n'izany, tsy mba niomana izahay ny amin'ny fahavian'ny mpanjaka fa variana amin'ny rendrarendran'izao tany fandalovana izao, variana amin'ny fifaliana zay mandalo, fa tsy mba nanana faharetana, tsy mba nanana fiafiana, tsy mba natanteraka ny baikon'ny Kristy, fa dia nanao zay ininy fonay mandrakariva zay tamin'ny androm-piainanay. Dia amin'izao sisa izao Tompo, dia hiezaka izahay nitandrina ny didinao, ankatoa ny teninao, ka dia hiomana ho vonina izahay amin'ny fiavian'ilay mpanjaka mandrakizay. Mangataka aminao ary zay, meo anay ny hery avy ny fanahinao masina hitarika anay, ampianatra anay, ampahery anay, atonga anay hijoro tsara ka hiorina tsara amin'ny teninao mandritra ny androm-piainanay rehetra. Mivavaka izahay ho an'ny sambatan'olona. Tompo, omeo anay ny hery, ny tanjaka, ny fahasalamana, ahefanay ny adidy sy ny andraikitra ary ny asa manandrefa anay tsirairay avy, na amin'ny asa fivelomanay andavanandro izany, indrindra fa amin'ny asa fanomponanao Andriamanitra zay niantsonao anay sy ny fidiananao anay. Mba ny herin'ny fanahinao masina izahay, ampianatra anay ny fahamarinana, hitarika sy hanoro hevitra anay amin'izay ataonay rehetra, hiaro anay tsy horomban'ny Satana mpanangoly, ka izoranay makany amin'ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana dia Jesosy Kristy. Mivavaka zahay ho an'ny firenenay, fantatrao Andriamanitra ny fahalovany izay mitady azo laky eto amin'ny tany razanay, ny fifankahalana, ny fifanenjehana, ny fifamonoana, ny alatra sy ny fandrobana ary ny fivavahana amin'ny sampy amin'ny endriny samihafa. Ianao Tompo no mpanjaka mandrakizay, manana ny fahefana rehetra ety an-tany ka hatrany an-danitra no hivavahanay, hanafaka anay amin'izany fahalotona izany. Vonjeo zahay fa tsy mahavonjy tena, avoty ny firenenay fa mila ho rendrika ao anatin'ny faharatsiana. Dia maro Tompo ny tena aingatana saingy tsy voatony ny vavanay izany, ka dia mahafaly anay ny manakambana izany rehetra izany amin'ilay vavaka tsara sy feno indrindra izay manao hoe rainay izay ny an-danitra, mamas tonga ny fatsaka taomasitra tahaka ny an-danitra, meo ny sazao anay ary mamelana kay tahaka ny manana semerika taminay, ary za mitondra ny fakapanahy fa manavahana ny ratsy, anao fanjakaka sy hery ary maninahitra mandrakizay. Amen. Zao ary sika riavana dia iroso amin'ny fanoloran-tena amin'ny alalan'ny rakitra, ka mandritra izany dia ataontsika ny hira fanampiny laharana fa 670, hira fanampiny laharana fa 670.
dia ataontsika ny hira ry tompony harena o. Zao sika dia tonga amin'ny fotoana natokana ho an'ny sampana, koa manainga ny sampana mpanazava stily anatanteraka ny anjarany.
miarabantsika rehetra nahatratra indray izao andro fahatelo amin'ny herinandro sambatra izao a izay arahana amin'ny sampanapana zavastily eto amin'ny fiangonana ary mpanjinantsika trano ny loha hevitra hoe Jesosy mpanjaka mandrakizay. Araka ny hitantsika ao ambadika ao a misy haingon-tsehatra ao mahita saina be da betsika dia hoentinay a hitety firenena eninareo amin'ity arivon'ity a iseho izareo a hifanesy aneo a ny noelany amin'izay toerana misy anazy tsirairay avy any dia mialohan'ny anokafany mpanazava sampana maitso a izao seho izao a dia hitarika fanentanana iray a Iangomazoto. Ia, dia mbola faly miarabantsika fiangonana Ray manontolo tonga nanatrika ny Noely izay tanterahan'ny sampana Skoto. Araka ilay tenenina teo moa firenena anankenina no mpanazava azy ity. Araka ny fanentanana teo moa dia anankenina ny firenena ho tsy diantsika fa mialohan'izany angamba ataontsika fiarabana teny malagasy ihany aloha. Fiarabana avy any atsimotsimo avy any izy ity ary raha tsy diso ny dictionnaire ny sainay a dia hoe finaritra ny dikan'ilay fiarabana. Ho ataontsika moramora ary ohatr'izao ilay izy miniminike manimanitse. Herintsika raha hoe isa roa telo miniminike manimanitse. Dia ny toany ohatr'izao soasoa vao ty mivavake. Herintsika ary isa roa telo soasoa vao ty mivavake. Sotra tompo aloha ataontsika amin'ny endrika mahafinaritra amin'izay raha dia tena ataontsika ohatran'ilay accent moa fiteny azay ozy teny zareo frantsay a isa roa telo miniminike manimake soasoa vao ty mivavake. Ya fiarabany zay a dia andeha rao asitsika fiatsika kely amin'izay. Jerenareo aloha dia avetsika miaraka manao miniminike manimangitse soasoa vao ty mivavake. Isa roa telo miniminike manimangitse soasoa vao ty mivavake. Ao ataontsika mafy be ary isa roa telo sotra betsaka tompo. Feliz Navidad, Feliz Navidad.
felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Anao fanahitana kely zay ry se dia mila mihetsika ny tanana. Ohatr'izao ilay izy manontany hoe iza no tompony ala tena marina nareo mamaly hoe non iza no tompony rano parapapa iza no tompony izao rehetra izao ohatr'izao rehetra izao iza no tomponao avertika 1 2 3 iza no tompony ala iza no tompony rano parapapa iza no tompony izao rehetra izao iza no tomponao dia malina izany dia ohatr'izao indray izy Jeso no tompony ala Jeso no tompony rano parapapa Jeso no tompony izao rehetra izao Jeso no tomponao atambatritsika izy iza no tompony ala iza no tompony rano iza no tompony izao rehetra izao iza no tomponao Jeso no tompony ala Jeso no tompony rano Jeso no tompony izao rehetra izao Jeso no tomponao. Mandrapahatonga an'izay seho manaraka eo zany dia ampianatra fomba fisaorana izahay. Dia ilay izy manao hoe mais merci fin thank you gracias. Dia avena miaraka mitehaka ilay izy isa roa telo mais merci fin thank you gracias. Averina farany mais merci fin thank you gracias. Saotra
Ahafahako mitondra indray amin'ity krismasy ity e. Tsy krismasy rery ihany fa trano farany mihitsy. Tsy maintsy miala eo iny rahalahako iny. Inona re no ataoko e? Leo rangahy antany garda fa sao dia mba hainy le izy e. Garda! Ao zay sefo. Nareo roa lahy aloha sao dia mahita fika ahafahantsika mitondra indray amin'ity dia mba miakatra ny karama e. Tsy lo ve tapanaakaiky le tsy mety zany fa maina loatra aleo asiana jus. Ohatran'ny mety zany hevitra cake sy jus anareo zany a. marina mihitsy zany, zao nahita an'izany hevitra zany. Aza mba vendrana ho aho. Tambatambazanareo cake jus ve izy dia anaiky. Ianao mihitsy ao ny tena an'izany teo, ianao nge ny olona midororory ianao. Za mahita hevitra. Leo tsika nangan'Andriamanitra hafa. Ataontsika omby volamena. Tsy maintsy mivavaka amin'io izy dia rehefa mivavaka amin'io izy dia azontsika ny fitondrana. Tena marina zany sefo a. Salanitra ianao ary mpanjaka. Akory avy taisa. Avy tao ambadika tao. Nieritreritra ihany. Ina ary nieritreritra tany. Za zany mpanjaka ohatra ny nahita fika ihany. Tanao nanofy any dada sy mama tato ato. Fa mila havavaka amin'ny omby volamena hoy tsika ahafahantsika mandrisy ny ady rehetra rehetra. Nanomboka oviana koa ianao mpaminany. Tsy important aloha zany fa efa mpaminany azy ao. Ay toy izo ary. Dia io omby volamena io ny vavahantsika. Dia anao inona ianao raha tsy anaraka nefany. Maty ny zanako lamatoa. Tsy manino zany. Maty koa ny faharoa. Ao fa manaraka ary amin'izay. Zay fa alason vahoaka e. Ao fa sao dia sao ihany dia aniraka. Garde. Ahoana izay mpanjaka? Sao dia sao nareo makalesany amin'ny vahoaka dia tenen'izy hoe izy fivoriana lehibe. Ray mpanjaka. Mbola amin'ity. Naniraka amin'ny mpanjaka hoe ho resahana vahoaka fa tsy maintsy manompo ny omby volamena. Vahoaka, isy fivoriana lehibe androany, rapitso arivo. Inona indray ang resahana amin'izany e? Mandehana fotsiny ihany e. Mpanjaka amin'ny teny izay mombamomba anazy ihany. Zara vola. Tsisy ka. Zay tsy tonga tapahan-doha. Oh, tsy mety zany a. Mandehana fotsiny e. Zay ary. Ary tonga koa ny mpanjaka hanatanteraka an'ilay hiresaka an'ireo vahoaka. Ry vahoaka, zava-dehibe no lazaiko aminareo androany. Isy Andriamanitra vaovao atsika ary izy ny hanamby antsika amin'ny ady rehetra izay atao ary tsy maintsy arahana izy. Oh, inona an'izay zao zany. Tapahako ny lohan'izay manday eo. Ao manaiky zay, ao manaiky. Zay.
ihany ny sezako rehefa tonga eto amin'ny fitondrana. Mahafinaritra ihany. Ody eo. Mandroso. Manahoana ianao? Salama. Ovy mpanjaka? Tsy eo aloha izy fa zany eto. Inona ny afatra ao? Resaka momba an'le tankeo. Tena tsy mety le manompo Andriamanikava fa aleo Jesosy ihany. Le omby volamena ve? Tsy zany namorona an'iny fa mila mivavaka amin'iny tsika. Fa izy? Mila mivavaka amin'iny fotsiny tsika. Zavatra tsy miteny iny vetsy. Salama ianao ry mpanjaka. Salantra ianao ry mpanjaka. Salama dia mahasoa toerana. Dany ianao mivoaka ny ivelany aloha iresahanay. Ahoana ny ianao zay? Ningiresaka aminao ry mpanjaka fa tsy mety le manompo Andriamanikava. Fa lazao aloha ny hevitra hoe fa maninona ary izy ny tsy mety. Tsara vongana tady tsy miteny tsy mihetsika tsisy ninona azo ataony. Fa ngany Andriamanitsika taloha efa nanampy antsika. Ie, jereo zao sy ady rehetra natrehantsika dia nandresitsika. Ao fa hodiniako ary momba an'izany. Zay raha fa mbola maimaika kely. Ie, mahasoava. Veloma ianao ry mpanjaka. Ody ry mpanjaka. Mandrosoa ianao. Dia ahoana rahala? Ahoana ianao zay? Misy resaka saika ataoko anao zay ihany. Tena za koa misy zavatra tena saiko lazaiko aminao. Tena nandinika tamin'ny alina fa tsy mety le manompo ale Andriamanitra vaovao. Tonga raha-potoana zaniko. Tanao nieritreritra ihany koa hoe tsy nety izy iny. Sady tsy mifanaraka amin'le finoantsika taloha. Mbola mandika didy koa tsika raha tsy miaraka aminy. Aleo ary fetentsika amin'ny divay zany. Garda! Mba hitondrao divay ranga zay roalahy. Zafady. Dia ahoana amin'izay ozy ianao tamin'ilay omby volamena? Tanao le omby volamena iny tsy mifanaraka amin'ny finoantsika iny zany. Satria le Andriamanitra ny efa nitondra soa antsika taloha dia tsy mety raha mivova amin'ny finoana. Dia dada sy mama ahoana amin'izany? Iry zareo efa maty dia aoka zany maty ho any. Salantra ianao mpanjaka. Saika anaty an'le tovay tompo. Tsy tolo ny divay fa reratreraka ihany. Eny ary. Zay ary aloha fa somary maimaika. Tsy te hisotra ny divay anao iny fa maika. Ie, zay. Nararo mpanjaka vao avy nisotro an'ilay tovay satria nisy pozina ilay izy. Dia tonga tao ireo mpino mba hivavaka azy satria naheno feo avy any amin'ny vahoaka sy naheno feo avy ao amin'ny lapa. Ody eo. Mandrosoa e. Salantra ianao ry mpanjaka. Salama. Nare vaovao hoe marary ianao? Tena zao hita salama mihitsy aho io. Fa nanino? Tena mety tsy fantako e. Niara nisakafo tamin'ny rahalahy koa alina dia narary ny maraina. Ary sao dia miposino? Tena tsy fantatra. Doro aloha tsika hivavaka. Amen. Sangana ry mpanjaka fa ho sitrana ianao satria efa notahiny Andriamanitsika. Oay, tô sitrana. Tena misaotra anao e. Veloma ianao ry mpanjaka. Veloma. Garda. Sao dia sao anareo, makalesany amin'ny rahalahiko ary sambory izy eto aty amiko aty. Ahoana zao rahalahy? Tonga dia gadrao izy.
Fangatsiarivo zany. Dia gadra mandra-pahafatao moa zany raha lany satria nanapozina amin'ny mpanjaka ary tsy nanatrika ny krismasy niaraka tamin'ny fianakaviana izy. Ireo nanolotra ny tantara. Nafinaritra kosa le nataony tany Angleterre chef tenny tena tsara mihitsiny ka. Ye, fa satria tsika teo nipetraka ela be dia mba mangataka tsika rehetrarehetra aloha mifangana kely. Misy fanentanana kely anankiray izay asa raha efa hainareo le hoe namana vanana namana vy namana mifankaty ianareo iny. Ataony miaraka amin'ny fihetsika le izy ohatran'izao. Namana vanana namana vy namana mifankaty. Namana vanana namana vy namana mifankaty. Miara-mifaly miara-mifaly miara-mijaly miara-mifaly miara-mijaly miara-mifaly namana mifankaty. Zay tsotra kely ao ara miaraka manao antsika isa roa telo. Namana vanana namana vy namana mifankaty. Namana vanana namana vy namana mifankaty. Miara-mijaly miara-mifaly miara-mijaly miara-mifaly miara-mijaly miara-mifaly namana mifankaty. Marany namana vanana namana vy namana mifankaty. Namana vanana namana vy namana mifankaty. Miara-mijaly miara-mifaly miara-mijaly miara-mifaly miara-mijaly miara-mifaly namana mifankaty. Saotra tsika rehetra mahazo toerana daholo. Dia ndao tsika hianatra fisaorana kely ho fisaorana an'ireo beazy na PDB izay manao seho eto. Ohatr'izao le izy hoe tsara ny nataony, tsara tsara tsara, tsara sady mendrika ho an'i Jesosy. Dia hiara-hianatra anazy ary tsika dia hiaraka averintsika le izy dia asitsika tehaka kely. Isa roa telo. Tsara ny nataony, tsara tena tsara, tsara sady mendrika ho an'i Jesosy. Anareo rery ary manao anazy tsara ny nataony, tsara tena tsara, tsara sady mendrika ho an'i Jesosy. Isa roa telo. Tsy aleo ve chef tena mba asitsika fihetsika kely zay Asifihetsika ary e. ao ary asitsika fihetsika kely tehakitsika dia rehefa hoe tsara sady mendrika ho an'i Jesosy. Zay le farany dia hiaraka ataontsika averintsika farany zay le izy. Isa roa telo. Tsara ny nataony, tsara tena tsara, tsara sady mendrika ho an'i Jesosy. Saotra tompoko. Dia ndao ary tsika hanaraka ny fankalazana Noely any Afrika indray dia manarafinaritra ary.
miarabantsika rehetra. Ity misy tantarana mpanjaka iray atolotray, tsy mifidy sarangana mifidy toetra fa natao iray hoenona olon-drehetra. Tany Afrika no niseho ny tantara, samy ary sika iaino sy hanaraka tsara. Andeha isika ary vahoaka n'Ambohimasy hiara-kalaza ny Krismasy, ho tanterahin'ilay mpamonjy mivavaka, ka andeha isika hiara hivavaka. Dia hoy ny mpanjaka: indro hitako sy rekory mialamila voafehiko fa ireto vahoaka ireto mitady anotafady eto. Efa voararahatra izay hatrizay ny fampidirana fivavahany eto indray, ka ho vonoko sy ho saziko izay ny mandika ny didiko. Ny fanena ny mpanjaka sy ity mpimaso be. Salesale ianao mpanjaka, miangavy anao mba andre, nanotafady ny vahoaka, tsy mahalala ny ataony intsony noho izany, ny zanakao arary, ary raha tsy mitsahatra izao, ny ainy no afoiny. Ko mitandremy ianao, mitandrema mafy, fa ilay vahoakanao tady vadika amin'ny sampy, ko mitandremy. Tonga mpitandrina anao ao ry mpanjaka, fa isy anjony zanakao na koa aka. Tapao ny hevitrao manoloana ny zava-misy iseho aminao, fandrao igogogo sy tomany ka aneny ny indray andro any. Ry andefy mandroko, marary mafy ilay sombiny aiko, tsy vitako itsonina dia efa nokarakaraiko, miangavy aminao mitadiava vahaolana, tena mila mpamahy ity fatorana. Very hevitra aho ity ka mangataka aminao, sosikevitra na hafa raha misy dia lazao, fa marary tsy salama efa ela ny zanaka ity mpanjakanao. Lazao, ambarao fa za matahotra, inona no azoko atao? Ny mpimasy iny tsy faly ka lasa nandao, namely ilay sombiny aiko toy izao. Ry mpanjaka jaina sy lalaina, fantatro tokoa ny asarobidin'ny sombiny aina. Fantaro ary an'io fa Andriamanitra irery ihany ny tompony ainako ankehitriny. Mitsangana, andao hibebaka aza malaina, andao ankalaza hideran'ny Tompo Kristy. Tadidio manomboka an'io fa tsy hamelan'ny mpanomponao irery izy, mandrakizay dory. Ho sitrana ny zanakao aza manahy intsony, ankehitriny mifalia.
Metsika antehaka mafy be ary zareo avy any Afrika. Ataontsika le hira teo ihany le fanentanana zao hoe tehaka ho any Jesosy mpanjaka sy tompontsito ka naiza naiza le isika tsy very mandeha. Ndao hitsangana daholo ary tsika nandrana le izy. Averintsika le izy a. Tehaka ho any Jesosy mpanjaka sy tompontsito naiza naiza le isika tsy very mandeha. Ao ary ataontsika miaraka amin'ny fihetsika le izy. Ao ary isa roa telo. Tehaka ho any Jesosy mpanjaka sy tompontsito naiza naiza le isika tsy very mandeha. Ao ary averina isa roa telo. Tehaka ho any Jesosy mpanjaka sy tompontsito naiza naiza le isika tsy very mandeha. Ay, amboarina kely le izy. Za no fihetsika dia izay fihetsika ataoko no anaovanareo an'ilay feo ohatra hoe tehaka ho any Jesosy manao ohatr'izao zany dia nareo mihira hoe tehaka ho any Jesosy raha manao za hoe mpanjaka sy tompontsiso dia manao ohatr'izao dia tompontsito no tenenareo mpanjaka sy tompontsito dia naiza naiza le isika tsy very mandeha dia izay fihetsika atao no ataoko izay fihetsika ataoko no fitononona amin'ilay hira zany hoe raha manao zany hoe ohatr'izao dia ahoana. Ahoana tsara? Mpanjaka sy tompontsito. Ao, mpanjaka sy tompontsito dia rehefa mitehaka zany dia ahoana? Tehaka ho any Jesosy. Ao ary averintsika. Tehaka mafy be ho any Jesosy ary mpandra-piandry ny mangataka ny izany manaraka. Ay, tsy haintsika mitehaka mafy be ary zareo reto asitsika tehaka mafy be. Reto ary izahay gang tsy le made in London izy ity fa le made in Egypte.
dia sy fiteatiaka mafy be aro an'ny Egypte. Ie. Matetika tsika rehefa fety ohatr'izao dia sahirana mihitsy ny mpianakavy fa hoe ny akony tsy maintsy ho vonoina fa ny zandry ohatra akoho ritsa ny tiany fa ny zoky akoho saosy fa ny bebe kosa le akoho mendimendy ny tiany. Dia zao zay no ataontsika fanentanana androany ka vao mainga ny tanako avato dia akoho saosy zay. Dia vao mainga indray ny ilany dia akoho ritsa. Dia vao somary mandindihy kely dia akoho mendimendy. Ao ary andramantsika ohatr'izao nanaovantsika anazy akoho ritsa, akoho saosy, akoho mendimendy. Tsika ary. Somary asitsika rythme kely dia somary atao aingakaingana kely. Ao ary averintsika isa roa telo. Sosa betsaka atsika. Tony fitiavako ny tompoko no itiavako ny sery namako. Hainareo le ireto dao itsangana dia fandray soroka ao.
eo akaikinao. Averina. Tondro tsara.
isaorantsika ny vorokely naneo an'iny kanto tsara be iny a. Zareo moa dia nisolo tena ny firenena avy any Japon. Dia ndaotsika hianatra fiarabana anankiray a. Le izy manao hoe salama namako, salama namako, salam, salam, itayanao ane Jeso, itayanao ane Jeso, salam, salam. Dia ampiarahana amin'ny fihetsika ilay izy dia manasa antsika hitsangana dia mifampitodika tsorororo se. Toy izao ilay fihetsika. Salama namako, salama namako, salam, salam, itayanao ane Jeso, itayanao ane Jeso, salam, salam. Andeha veritsika mafy be ilay izy farany e. Isa roa telo. Salama namako, salama namako, Teriatrika. Zoro tsara. Zao a. Zao Sy nanafika amin'ny basitsika. Sy nanafika amin'ny basitsika. Noho izany. Noho izany. Dia hiadsika. Hiady anareo. Sakafoana tsara. Sakafoana tsara. Many ny entana. Many daholo ny entana. Mandeha tsika afaka adiny iray. 1 heure plus tard hono. Voaray sasy voaray. Varakay. Tsy problème manao za fandana miala any e. Efa adiny ray zay, nareo nge ny andrasany e. Aleo zay hifavaka amin'ny lama azafana korotana. Io fivavahana io mataraiky atsika. Ka mila mivavaka nge atsika vao mandeha. Raha resin'ny Ukraine atsika, dia nareo. Dia mba resiny zany sandraindraiky inona ary. Atsika nge miara-miady e. Tana aloha mandeha drill any. Ferineo zay afaka 10 minitra. Raha mbola tsy vita io anareo io, dia nareo fa valinay. 1 heure plus tard. Fa misy iny azafana korotany. Efa 10 minitra zay a. 2 minutes zay. Efa niandry zay. 5 minutes. Io baibolinareo io mataraiky atsika. Atsipiko to rehefa tony mataraiky. Aza tsipitsipy fa tsy boty mpianakavianareo iny a. Io mataraiky atsika io. En formation daholo. Inona mihitsy ny tatavinareo e. Iady zay e. Afaka atao ka. Nareo fa valinay a. Calma le ronga ina miady ady e. Natozona ty le basy fa tojoy amin'ny adversaire amin'ny adversaire so mbola midasika be tsika atao famono.
Iavana hoana. Nareo ve niaresy anay? Fiza andresanao io? Tena iady zany tsika. Miady tsika raha miady. Fa aleo aloha mivavaka tsika. Tsisy fivavaha zany. Efa io ve niantony adivana mbola ampinan'io ihany. Afaka atao ka. Le fasoare. Calme-nareo a tsy zinona ary ty. Voninareo a. Tena fa maninona ranganareo tsisy maty? Jere zay misy maty. Zay mivavaka gagsaigna ohatranareo. Tena raha le fivavahana na tonga nareo nandresy anay tena hivavaka zay. Mivavaha zany ko inona ary? Tena io mampandresy atsika io a. Ary mivavaha e? Tena andao hivavaka zalahy. Jerere dia efa tsisy azo atao amintsony. Aza fa mbola be resaka eo ihany e. Tena andao hivavaka e. Ndao. Ahoantsika an'loha. Tena hivavaka zay. Fiza aloha le hivavahana e. Iza reo? Jesosy. Tena matoky anareo say e. Ndao amin'izay ariady. Iady sa hivavaka moa? Tsy haiko ampiana fivavahana ve aloha? Asia fivavahana kely e. Ndao ary aloha tsika hivavaka. Ta io niadinay. Amen. Tsisy idiranay. Kay. Zahoarany dia fanentanana kely no ataonay. Ohatra zao le izy hoe ty tanako ty ry tompo dia ataoko ohatr'izao mba hanompo. Ty tongotra ty ry tompo dia ataoko ohatr'izao mba hanompo. Dia ty lohako ty ry tompo mba ataoko ohatr'izao mba hanompo. Dia ataonay ankira le izy. Ty tanako ty ry tompo. Ty tanako ty ry tompo. Ataoko ohatr'izao mba hanompo. Ataoko ohatr'izao mba hanompo. Ty tongotra ty ry tompo. Ataoko ohatr'izao mba hanompo. Ty tongotra ty ry tompo. Ataoko ohatr'izao mba hanompo. Ty lohako ty ry tompo. Ataoko ohatr'izao mba hanompo. Ty tompo ataoko ohatr'izao mba hanompo. Makasitrako.
Eny ary tompoko. Misaotra an'Andriamanitra lehibetsika fa tanteraka ny fotoana izay niarahantsika teto androany niaraka tamin'ny sampana mpanazava stily. Izay no azon'ny sampana natolotra dia misaotra antsika rehetra tamin'ny fiarahana miombom-bavaka, misaotra antsika rehetra tamin'ny fiarahana mifaly teto dia mananteny izahay fa nitondra fifaliana, tondra fiavaozana ara-panahy ho antsika ny fiaraha miombom-bavaka teto ary tondra fifaliana ho antsika ny kilalao izay nasehon'ny sampana teto. Ialana tsiny tsy fahatanterahana rehetra satria hitanareo fa ankizy be dia be daholo izy ireo dia mbola mianatra dia mbola tezaina dia izay ny azony atao fa dia isaorana antsika rehetra izany. Dia amarana amin'ny fotoantsika dia mangataka ny mpitandrina anolotra ny tsodrano. Eny ary misaotra ny tompo isika amin'ny zavatra rehetra andeha tehaka be isika ho an'Andriamanitra. Raha pitso isika dia miaraka amin'ny sampana fifoazana ny voalohany manomboka amin'ny 4 moa? Amin'ny 4. Dia ny amin'ny enina indray miaraka amin'ny AFF sy ny fikambanana katekômène. Dia tanina hatrany isika ry havana mba ho maro be tahaka izao hiaraka hidiran'Andriamanitra. Andeha hitsangana isika amarana ny fotoana. Hivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka fanahy masinao isaoranay ianao fa nomenao fotoana izay afaka nidera sy nankalazanao ary indrindra afaka nandray ny teninao. Ny voninahitra Tompo dia atolotray ho anao irery ihany. Fa ny fahasoavanao, ny fitahinao ary ny fivimbinanao hitoetra aminay hatrany hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ho tanterahin'ny Tompo aminareo izao tsodrano izay tononona amin'ny anaran'izao. Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka. Ka aoka aorovana avokoa ny fanahinareo, ny ainareo, ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mirary soa antsika rehetra ry havana.